Araka teo moa zany dia mirabantsika rehetra totokantrano mandroso sy mampandroso ihany koa ny tenin'Andriamanitra, mandroso miaino ary mampandroso ny tenin'Andriamanitra ozy miteny izao manonona ny hatsarany Jehosoa ato tokantranontsika tsy avy mazava ho azy ary mirazo antsika eto ny tena koa ny ambasadorany Jehosoa sy atia no mandroso amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra ary mitsidika ato tokantranonao na ny ampiasana ny eny an-dalana izay mandeha dia ny hatsarany Jehosoa amintsika rehetra izany. Eny tonga ny jiosy tsy tian'i Jehosoa dia valiny mihitsy be satria tsy nitandrina didy folo Jehosoa, izay ny valiny dia ho hamarintsika izy satria tao anatin'ny didy folo ny zatra misongadina indrindra no omeko misy didy goavana tao amin'ny didy folo hoe tsy misy Andriamanitra fa tsy zah irery. Avakitsika hoe bokin'ny Exodosy toko faharoapolo, Exodosy toko faharoapolo avakitsika amin'ny anaran'i Jehosoa zay Exodosy toko faharoapolo, Exodosy toko faharoapolo mijerevantsika daholo ilay teny navoaka an'Andriamanitra dada Iavà ianarany Israely tamin'izany fotoana izany amin'ny andininy fahatelo, Exodosy toko faharoapolo andininy fahatelo izany hoe aza manana andriamanikafa fa izao ihany, izay aloha ny anankiray kanefa iny Jehosoa tena nanan'Andriamanitra hafa mihitsiny raha ny sary hita manaraka zany ka io mihitsy izany nahatonga an'ilay hoe atezerana voalohany jiosy atria izy nilaza ny tena ny fandriamanitra. Tsika zay vao nahita an'ilay tenin'Andriamanitra farany teo hoe tena dikany teo zanak'Andriamanitra mantsy dia Andriamanitra izy. Hoy Jehosoa mbola namoaka fanambarana koa hoe za sy ny ray dia iray ihany. Tena nivoto mihitsy ny fondro io jiosy io nahaino an'izany teny izany. Hojerevantsika teo zay fa otsika aloha jereny hoe ary ny faharoa tao amin'ny didy folo izay anisan'ny songadina indrindra ihany koa dia mahatsiarova ny andro sabaty hanamasina azy. Andiny fasivy enemana no iasanao sy anaovanao ny raharanao rehetra. Andiny fafolo fa sabatany avà Andriamanitra io ny andro fafito ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy na ny ankizy lanao ny ankizy vavinao na ny biby fiompinao na ny vahininao zay tafiditra eo am-bavahadinao. Tsy mahazo manao raharaha mihitsy zany raha vao zany vanandro ny sabata zany zany andesana hitatsika eto mihitsy zany zay teny izay. Tsy afaka manina moa tsy afaka manao raharaha vao tonga ny sabata. Zao jerevantsika raha ohatra ka nanaraka an'izany teny izany tokoa Jehosoa, ny valiny tena tsy nanaraka an'izany izy ary tsy izy irery fa izy ilay dadany naniraka anazy mihitsy iny no niara-nanao an'ilay hoe tsy nitandrina ny sabata izy. Zao reto amintsika atao amin'ilay sabata satria sabata nanomboantsika anazy dia vakitsika ary ao amin'ny Jaona somary mijery ndretsika ny toko sy andininy amin'izao tsika miteny izao ao amin'ny Jaona toko fahadimy no vakitsika ahitantsika ny hoe niasa tamin'ny andro sabata io zanak'Andriamanitra io dia izay misy natezitra ny jiosy zay. Jaona toko fahadimy tena ny farany tena amin'ny sambosambotra mihitsy ity zavatra ty atezerana be mihitsy para moa tena nivonoany zareo amin'izay izy satria tsy zaka ny jiosy io ilay sary nandeha. Jaona toko fahadimy andiny fahavalo sy ny fahasivy voalohany dia toizantsika hatrany amin'ny andiny rehefa avy eo indray zany toizantsika foana izy. Jaona toko fahadimy andiny fahavalo sy ny fahasivy aleo. Hoy Jehosoa taminy mitsangana dia eto ny fandrianao ka mandehana mandeha ary niaraka tamin'izay dia sitrana ra lehilahy ary nitondra ny fandriany dia lasa nandeha kanefa dia sabata zany andro zany. Nefa ny hoe aza manao raharaha mihitsy ianao nataony Jehosoa ny batetana tamin'ny andro sabata lay lehilahy automatika tezitra ny jiosy ary anisan'ny mahatonga anazy tena tsy avy amin'Andriamanitra io lehilahy io. Nefa mareko tsara fa nino moa ny fariseo moa tena tsy tiana azy sy ny mpanoran-dalàna no nahita an'ilay zavatra nataony dia tezitra ireo. Nefany ho anareo rehetra izay mino ny tenin'ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna tsy misy tenin'Andriamanitra mihitsy ny tao manao hoe mihaino ny tenin'ny fariseo na mihaino ny tenin'ny mpanoran-dalàna fa mihaino ny tenin'ny mpaminany. Ka raha mpaminany ilay Jehosoa tokony tsy nyvonoana fa tokony henona mihitsy izy fa izay nefa aratseny jiosy aratseny dohan'ny jiosy tena ratsaina ny jiosy tamin'izany fotoana izany. Engany mahatonga saina ny jiosy ankehitriny nefa moa sarotra be izany sary izany dia ho amafisontsika nefa ny fa tena io tsy Jehosoa irery no niasa tamin'io fa
atany amin'ny dadany izy ngeka ny asy zao nge vaikitsika andininy fa 5 de lasa raha lehilahy ka nanambara tamin'ny jiosy fa Iahosoa nanasitrana azy andro sabaty io a ty hitantsika tamin'ny andro sabata nanasitrana azy teo rehefa nenao an'izany a jiosy de tena tezitra be am'izay ary noho izany ny jiosy de nanenjika ny Iahosoa anareo nanomboka ny nanenjika ny Iahosoa am'izay zareo a satria nanao zany zavatra zany tamin'ny sabata izy tezitra am'izay zany a ny jiosy de mbola jereo nge ny nataony Iahosoa fa Iahosoa namaly amin'ny 570 indray Iahosoa namaly azy ka nanao hoe ny raiko miasa manakehitriny a ary za koa miasa zany hoe eto zany de hoe tena hoe miasa io Andriamanitra io zany miasa dada Iavao izy ary za koa miasa ka eto zany de nanambara mihitsy ny Iahosoa fa na le dadany Iavao zany de efa miasa miandro sabata fa tsy misy azy mijanona zany tsony izay no profa efa tsy mipetraka ao anatin'ny fanekena didifolo tsony a ina moa ny Iahosoa fa mipetraka ao anatin'ny atao hoe fanekena vaovao ina moa zany ny olana va moa zany le olona fa de toizatsika nde zany ny sary zany a ny tsoratra masina ka avetsika vakina hoe amin'ny 570 a hoe ary Iahosoa namaly azy ka anao hoe ny raiko miasa mandrak'androany de za koa miasa zany hoe eto zany de samy efa miasa amin'ny andro sabata na Iahosoa na ny dadany ka vomafy daholo zany zay olona mitandrina sabata efa ilazana zany nareo mpitandrina sabata rehetra fa tena diso adresy nareo zay mpitandrina didifolo a io zao vaitsaketsaka ny didy goavana indrindra anankiray hoe fitandremana sabata de toatsika ary nefa vao manketady amono azy ny jiosy tsy no namany sabata io modisy io teny io namana sabata satria tsy azo anampina ny teny tsy azo any esorana tsy misy mihitsy ny Iahosoa afaka mamany sabata zany fa nidika teny amin'io moa de hoe ila violé le sabat zany hoe tsy nitandrina an'io sabata io zany izy raha vakitsika ao amin'ny baiboly katolika romanina nke jevatsika zay nisy teo hoe nanana ny dika teny mahitsy be kory zareo tamin'izany fotoana zany vakitsika amin'ny baiboly katolika romanina amin'ny bokiny Jaona toko fa firy mihitsy teo 5 teo amin'ny andininy fa 7 eto moa zany diso le teny fa hoe ataony hoe Jesosy de tsy izy iny zany zao ny raiko miasa mandrakehitriny ary zaho koa miasa izay ndray vao mainka nitady amono azy ny jiosy satria sady tsy nitandrina ny sabata izy tena mahitsy be tsy nitandrina ny sabata ny voalaza fa le dika tena atao protestanta izy ny tena novonovany io hoe namana efa miteniny soatra masiny hoe sady tsy azo anampina tsy azo anasorana dika zany fa tsy azo vana zany io soatra masiny io dika zay tia fa atsika tsasa am'zay miaina hoe zatra tsy azo vana zany sabata zany fatsoana be vava manao an'izany satria fa ny tena dika de hoe tsy nitandrina ny sabata izy ary koa zay zany le fatsoana voalohany raha mijiosy fa tsy diso izy ary nilaza koa izy fa laza fa rainy Andriamanitra ka nanao ny tena mitovy amin'Andriamanitra izy zay io zany natezitra anazy mihitsy tam'izay fotoana zay ka no hoe verentsika zay moa le dika teny protestanta teto hoe satria nefa vao mainka nitady amono azy ny jiosy no izy tsy nitandrina ny sabata de zay ny tena dika teny marina zay ny antony tsy azo anampina tsy azo nesoana na lalana amin'ny Mose na Iahosoa aza nanindringizana mihitsy ny hoe aza ampinareo ny tenin'ny Mose a de aza nesoanareo ka tsy misy an'izany hoe Iahosoa na mahavany sabata zany fa tsy nitandrina mihitsy noho izy ary no satria tsy nitandrina ny sabata ary nanao an'Andriamanitra fa noho nylazany koa fa Andriamanitra ny rainy ka nanao ny tena mitovy amin'Andriamanitra izy io zany le dikany hoe zanak'Andriamanitra ka raha vao zanak'Andriamanitra io le fampianarana farany vao nijerevantsika teo iny a io raha vao miteny hoe zanak'Andriamanitra anao de Andriamanitra anao dikan'izay de tezitra am'izay ny jiosy zay zany anio sary voalohany hitatsika zay hoe tena niady tamin'ny olona mihitsy ny Iahosoa ho jerevantsika indray ny tena Andriamanitra ny amin'ny Jaona toko 10 any a reo jereny soratra masina mikasika le am'izay satria efa hitatsika mihitsy aloha zany le teny teo mikasika ny hoe sady tsy nitandrina ny sabata izy a
nanao ny tena no mitovy amin'Andriamanitra satria izy hoe zanak'Andriamanitra izy a de tezitra be ny jiosy. De mbola jerefa antsika indray ao amin'ny jauna 10:30 a de ny jauna 10:38 ndray ndraiky ny hoe jauna 10 a jauna 10:30 raha tsika mamaky kely hoe reto nahatonga ny jiosy tezitra taminy a jauna 10:30 a vaketsika le izy jauna 10:30 izaho sy ny ray de iray ihany. Ay, zay mihitsy le tena tsy tiany jiosy a de amindiny faraka amin'ny 30 de naka vato indray jiosy hitoraka azy. Ary eto zany izy hoe nampitovy an'ny tenany amin'Andriamanitra ray a zay ndray zany sary faharoa zay hoe isy Andriamanitra de iray ihany a de naka vato ny jiosy hitoraka anazy ary. Zay zany ny sary nitranga hoe io raha ny jiosy fanaiky amono anazy indray. De ndreo ndray tsika jery indray mirikatra amin'ny 9:30 ary a de amin'ny jauna toko fa izy misy teo 10:38 aloha ngamba vaketsika amin'ny fa enina amby 30 36 ka hatramin'ny 39 moa zay no asiny raika ny rano an'izao tontolo zao fa no ataonareo hoe miteny ratsy ianao satria hoy izao hoe zanak'Andriamanitra ao. Io zany le zanak'Andriamanitra io mihitsy tena tsy zakan'zareo mihitsy io satria le nampianarako anareo hoe ny atao hoe zanak'Andriamanitra de Andriamanitra ny dikan'izay. De hoy zay Osoa raha tsy manao ny asany raika ao a de aza mino ahy fa raha manao ny asany kosa ao a na de tsy mino ahy ihany azy nareo a de mba mino ny asa mba ho fantatrareo sy ekenareo fa ny ray no ato amiko ary za ao amin'ray. De aozy ny tena Andriamanitra ny toyny de nitady sambotra azy indray ny jiosy fa nandositra azy indray izy. Zay tena kisambotra mihitsy ny ty zany e satria tezitra ny jiosy satria sady tsy nitandrina ny sabata izy a no manao ny tena no Andriamanitra am'izay. Io ny tsy zakany jiosy ary zay ny prova fa tena tsy nitandrina dity fony Ehosoa. Fa inona zany le tena nataony Ehosoa e? Zay ny fampianarana ho jerevantsika rehefa avy eo a hoe fa inona zany ny tena natonga ny Ehosoa tsy nanao an'izany nitandrina ny sabata sy ny dity folo hoe tsisy Andriamanitra afa-tsy izy rery satria de nitsahany tokoa le sabata nanao ny tena nitovy amin'Andriamanitra izy satria ny ateo zanak'Andriamanitra de Andriamanitra sady de lozika ny jiosy namono anazy ary zay natonga ny jiosy ny teny foana hoe tsy mba avy amin'Andriamanitra io satria tsy mitandrina ny sabata. Anao nge jerevantsika teny zay ho karoha kely vetivety kely io a tsy mba avy amin'Andriamanitra zay jerevantsika zay sady miala tsiny kely amin'ny fatampany ihany koa na izany satria misy zatra kely natao araky teknika. Jauna toko 7:9-20 ary jerevantsika kely a jauna 9:16 mikasika ny am'zay teny zay hoe tsy avy amin'Andriamanitra io ary isan'ny natonga ny jiosy namono anazy zany. Ary hoy ny fariseo sasany tsy avy amin'Andriamanitra zany lehilahy zany satria tsy mitandrina ny sabata. Zay zany nataon'le io ny fariseo fa ny vahoaka indray moa tena maly hoe ny sasany kosa ny teny hoe ataon'lehilahy mpanota ahoana ary no fahay manao fagagana hoy toy izany de ny saratsaina izy korotana am'izay ny jiosy zany teo atria ny sasany le nametraka anazy ho mpaminany ny teny hoe tsy marina zany tenareo zany fa le fariseo no ny alina de miteny hoe tsy avy amin'Andriamanitra io matoa tsy mitandrina sabata kanefa de io na mahafantatra fa mpaminan'Andriamanitra io. Zay natonga na ny teny teo hoe amanaraka miaino ny tenin'ny mpaminany fa tsy hoe miaino ny tenin'ny mpitondra fivavahana ny tenin'ny mpaminany a ale mpaminany de Ehosoa ary na mivoaka Israeliana zany iny fa mpaminany izy ka lozika am'izay noho ny amin'ny hoe satria tsy avy amin'Andriamanitra izy a de ny vonoany zareo am'izay araka ny bokyny jauna toko 8:20 a vaketsika jauna 19:17 angamba n'izy eo vaketsika kely a jauna toko 8:20 a 17 azafady fa tsy 19 askely jerevako anatin'ny soratra masina io angamba jerevako kely ato le izy a jauna toko 7 marina mo izy iny jauna toko 8:20 a de ny andininy jauna 19:7 ny vaketsika jauna 19:7 de miara mijesantsika sady tiany etintsika mamarana ny teny androany de mandinika ataotsika hoe zay ny antony amin'ny onjareo an'ny Ehosoa
satria no heveriny fo hoe tsy manaja ny lalànany ary nazay ny fa tsy avy amin'Andriamanitra io satria tsy nitandrina an'le dity folo. Jaona 19:7. Vakitsika indrindra izy amin'ny alalan'ny Josoa. Fa ny jiosy namaly azy ka nanao hoe izahay manana lalàna ary araka izany lalàna zany dia tokony ho faty izy satria nanao ny tenany ho zanak'Andriamanitra. Tanareo, le zanak'Andriamanitra mihitsy ny tsy zakany zareo. Satria ny terme hoe zanak'Andriamanitra dia fanarantsika teo hoe galin'Andriamanitra ny dikan'izay. Amaranantsika anazy le hoe Salamo 82:7. Ity zany no takiny zareo hoe ahoana ianao milaza ny teninao fa Andriamanitra nefa ny ato miteny hoe tsy azo atao zany sary zany fa laza tany Andriamanitra direct ianao. Salamo 82:6. Ty le izy tia hoy zao hoe Andriamanitra ianareo ary zanaky ny avy indrindra nareo rehetra rehetra, ka ny olona izay miteny hoe zanak'Andriamanitra zany dia trano Andriamanitra ny dikan'izay. Dia io ny tsy zakany jiosy dia ny vonoana izy teo amin'ny Atsofijaliana. Zay zany fa dia mifarana teo aloha zany ny fampianarana dia miraso antsika samy motainao soa ho tonga sainay hoe ay ve zany ny antony namonoana zareo anazy noho ny amin'izay lalàna anankiroa izay nodikainy eo sao hoe izy sy ny dada niarana nitsakitsaka ny sabata ary izy milaza fa Andriamanitra voadika le Exodus 2:7 sy ny 9 niara voadika dia tandiny vonoana zareo. Inona kosa ny arana tonga ny Josoa nandeha tamin'izany sary zany tokoa? Inona ny antony? Izay ny fampianarana ho jerevantsika eo amin'ny lalana fahinana amby roapolo fa mifarana tsy aloha zany ny teny hoe inona ny antony tonga ny Josoa nanao an'izany fihetsika zany misinina. Atria dia tena tsy rariny tokoa raha miso hevitra sao hoe ahoana moa lalàn'Andriamanitra tany Mose no tandentsaana tokoa fa ahoana le izy? Dia zay mihitsy no tena ho fakafaka antsika hatrany amin'ny farany amin'izay hoe ny antony tonga ny Josoa nanitsakitsaka an'io. Nanitsaka tokoa ve izy? Fa maiko mivady teny hoe tsy nanitsaka izy fa efa mandeha tao amin'ny lalana vaovao izy dia zay no jerevantsika hoe fanekena vaovao. Farana ny teny hoe iary hivavaka antsika ary. Saotra betsaka dada mala iavano ny amin'ny teny rehetrarehetra sy ny menao. Sambatra be izay tena mihaino sy manaraka an'izao fanazavana izao. Fa tena fisokafan'ny saina, tena fanomezana ny toromarika rehetrarehetra ho an'ny olona izay te hahafantatra ny marina ka te ho any amin'ny lantilanitra. Mijery ny hatsarana vitanao tao amin'ny Josoa, ny soa vitanao tao amin'ny Josoa hoe inona ny anton'izao zavatra zao, naninona no niteraka olona tao Israel, inona daholo ny fotopototra zany. Dada iavao, fotoana ny fampahafantarana ny marina ho an'izao tontolo zao atao fantatry izao tontolo izao ny tantara marina rehetra nisy sy ny zava-nisy teto amin'ity tany ity mba tsy hisy olona tsy hafantatra intsony na iray azy. Ary efa nampahafantarinao kosa izy dia asakasan'ny fanapahan-kevitra ray sy ny tsiry avy. Manatona anao izy voavonjy. Dada iavao sy Josoa, tsy manatona anareo mianaka izy ho any amin'ny fanameloana mandrakizay. Safidy io sisa dado zay adia kosa mangataka aminao, vonjeo izay mbola azo vonjena, vonjeo ny hafa firenena, ny malagasy izay mbola azo vonjena, na iza vonjeo daholo izy. Dado zany ny angatany zay adia mba vonjena ny olona. Voninahitra anao dada mala iavao amin'ny anarany Josoa. Halleluja, amen. Dia miraso antsika etra samy teny Josoa ny amin'izany fampianarana zany dia miandry ny toy ny fampianarana ntsika dia ho tahiny Josoa toly manaraka indray filomatoly azy.